Mbola pitsikina no anaterako ny arabany tokantranotsika any amin'izao takariva izao tompoko lahy sy tompoko vavy ireto avy arany vaovao isan'ny isongadina mofo mikasika indrindra ny fanapahan-kevitry ny gouvernemanta sy ny hevitry ny senita momba ny fanatanterahana ny fifidianana ao amin'ity taona ity ny akon'ny fanadinana CEPE izay ny tanterahana androany ary ny momba ny didi-pitsarana mikasika andrara Zakaria sy Patrika ireo dia isan'ny isongadina ary atao anatin'ity fampahalalam-baovao ny talata ariva ity manasanao ary anadaka ny vaovao hatramin'ny farany ao anatin'ny tontolon'ny politika hatrany no isantarantsika ny fampahalalam-baovao resy lahatra ny Cenit sy ny Firenena mikambana fa azo tanterahana amin'ity taona ity somatsara ny fifidianana namoaka fandaharam-potoana tokoa moa izy ireo namaritany ireo dingana hahatongavana amin'izany raha toka voahaja tokoa izy io dia amin'ny volana Septambra no atao ny fihodinana voalohany amin'ny fifidianana filoha-pirenena lovaramanantso sy mamy rasoana io. Mety ho azo tanterahana amin'ny volana Septambra zao ny fihodinana voalohany amin'ny fifidianana filoha-pirenena ary amin'ny volana Novambra kosa ny fifidianana solombavam-bahoaka. Azo tanterahana amin'ity taona ity tokoa ny fifidianana ary ao anatin'ny 820 andro no anaovanareo dingana rehetra mifandraika amin'izany. Isan'ny notsongaina ao anatin'ny fandaharam-potoana vonjomaika navoaka ny Cenit izany taorian'ny fivoriana izay niarahany tamin'ireo ho manam-pahaizana avy amin'ny firenena mikambana izay nitotosain'androany teny amin'ny fobeny eny Alarobia. Araky ny Assemblée générale ny Cenit sy ny Assemblée générale élargie androany niarahana tamin'ny experts internationaux dia mbola tsy afaka manome tetiandro raikitra aloha isika satria amin'ny andro ny feim-potoana napetraky ny zika Madagasikara sy ny fivahany disadisa politika misy eto amin'ny firenena. Anatin'ireo point fito izay napetraky ny zika ireo dia ny efatra amin'ireo no miantefa aty amin'ny Cenit. Ao ny fametrahana promulgation de l'ordonnance izay ahitana ny candidat hiala ao anatin'ny liste ny candidat teo aloha. Ao ihany koa ny fahazahoana ny ordonnance portant réforme et restructuration ny cour électorale spéciale. Ao ihany koa ny publication ny nouvelle liste définitive des candidats. Rehefa ireo liste ireo tonga eto am-pelatananay dia ho tonga ny fotoana 10 andro jour J moins 60 hialana ilay candidat na autorité politique na les fonctionnaires d'autorité. Dia manomboka eo zany dia ho avy ilay point jour J la présidentielle la premier tour dia jour J plus 20 jours noamoana les résultats provisoires présidentiels la premier tour jour J plus 35 noanaovantsika amoana résultat définitif ny présidentielle la premier tour jour J plus 63 ny présidentielle la deuxième tour couplé avec les législatives jour J plus 83 jours ni résultat provisoire présidentiel la deuxième tour, résultat provisoire législatif à jour J plus 93 jours, à résultat définitif à législatif à jour J plus 123 jours. 183 jours, Zania, ireo fepetra, na ireo andro, andrasa na ireo, amin'ny scénario faharoa, satria scénario voalohany moa, dia miandry ny avis avocat cour HCC rapide izahay. Raha eo amin'ny lafiny ara-teknika dia nilaza ny filohan'ny Cenit fa efa vonina tanteraka amin'ny fanatanterahana ny fifidianana saingy eo amin'ny lafiny ara-politika ho izy no misy olana. Nandefa antso tamin'ireo mpanao politika izay fototry ny fikatsoan'ny fifidianana araka izany raha matoa ho Beatrice Atala amin'ny tokony andraisan'izy ireo ny andraiky ny manoloana ny toetra raha-pirenena.